Nanatanteraka fihaonana atao amin'ny Mon Goûter Andrefan'Ambohijanahary kosa androany tolakandro ny fiombonan'ny fokonolona mandray andraikitra izay manana soridalam-panavotana sy fanorenana. Raha ny hevitr'izy ireo dia fifidianana sy fiaraha-mitantana miainga amin'ny fokotany no vahaolana maharitra. Mangataka ny fanatanterana fifidianana miainga amin'ny fokotany, ivoahana aingana amin'ny krizy sy ahafahana mametraka rafitra mafiorana ny fiombonan'ny fokonolona mandray andraikitra izay niona atao amin'ny Mon Goûter Andrefan'Ambohijanahary ny tolakandro teo. Amahangy aingana dia aingana ny olana misy atao firenetsika satria mitsarona vao amin'ny fomba manahoana dia ny fanaovana fifidianana miainga amin'ny fokotany farak'izay aingana indrindra. Ny fifidianana miatomboka amin'ny fokotany izay lehibe amin'ny fokotany eo no hiakatra anivon'ny firaisana, izay lany eo anivon'ny firaisana no hiakatra anivon'ny fivondronana, ary ireo lehibe amin'ny fivondronana no sahana ny bavabaoka nivon'ny antenimieram-pirenena zany mahafantatra tsara dia tsara fa tena mahafantatra ny olana aty fotony sy ireo lehibe amin'ny fivondronana ireo izay osolo bavabaoka dia tsy maintsy olo-pokotany izy, lehibe amin'ny fokotany, lehibe amin'ny firaisana. Zay vao lehibe ny fivondronana no sady solom-bavabaoka. Ao anivon'io rafitra io dia tsy misy intsony filoam-pirenena fidina amin'ny vatana. Zany hoe ireo antenimiram-bahoaka io no amaritra anantona ny etaeta misy izay teny fokotany rehetra. Raha ny sordalana izay arosin'izy ireo dia rarana mafy ny fividianana sy fanodikodinana safidy-bahoaka mivantana na ankolaka ary faritana mazava anatin'ny fitsipika anatiny isan'ambaratongany ny fifampitondrana mandritry sy aorian'ny fividianana. Anisan'ny voaresaka nandritry ity fihaonana ity ihany koa ny mahakasika ny zon'ny mpanjifa sy ny vidiny entana izay voalaza fa tsy araky ny tokony ho izy. Ny vary ohatra araky ny nambara teto dia tokony ho 20 ariary ny kilao. Aorian'ny etika izay notanterahana androany dia mbola itony fanangonan-tsiny ataon'ny fiombonan'ny fokonolona mandray andraikitra mba hanohanana ny fangatahana izay ataon'izy ireo.